Ny andresantsika tenin'Andriamanitra izay sakafo fanahintsika androandray hiary hivavaka hanondrika ny lohantsika itsika. Eny Andriamanitra, karainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ity ianao. Indreto izay marina hoe vitsy no tafavoreto fa ny azonao antoka dia ny famarinan'ny tenin'i Jesosy izay nilaza hoe raha misy roa mivory dia ho voany izy. Ary na inona na inona firaisanay saina ka hangatad-javatra amin'ny anaran'i Jesosy dia ho amenao izany indray. Eto indray izay mandray ny teninao. Aoka izay rehetrarehetra tsy avy aminao dia iongotra, na aretina io, na tsy fisiny io, na fakorotanana entiny devoly, mahatonga anay isaina ny ivelany, mialy izany. Avizanana rehetra mialy izany. Ny faharariana rehetra na pitiny kely any amin'ny tenanay dia mialy izany. Fa tonga ny teny izay manadio anay, tonga ny teny izay mamelombelona ny fanahinay, tonga ny teny izay mahatonga anay hamoa eo amin'ny fiainanay ho hitanao Andriamanitra. Aoka ianao ny teny ankehitriny sady ho fitaovana ihany, fa tsy ho izany ho hitan'ny olona, na ny any ambadika ko no hitan'ny olona, fa ny teninao no ampijoro ny tsirairay avy eto androany. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo sy Mpamonjy. Haleloia. Amen. Maka tenin'Andriamanitra izay hainao tsy hinjeritsika androany. Jaona 5:12. Mbola ao anatin'ny fontsika amin'ny fiazakazahana. Ao anatin'ny fiazakazahana izay ataontsika mandra-piveriny Jesosy dia izay ny ilaina ny Baiboly hoe misy torolalana, misy toromarika, misy tarihany fanahy masina isan'ny minitra, isan'ny segondra izay tokony hoenontsika. Ary anisan'izany zavatra izay napetraka Jesosy fony izy mbola velona tetỳ an-tany dia ho vakiantsika ny 1. Jaona 5:12 ka hatramin'ny 9. Hovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Izaho no tena voaloboka ary ny raiko no mpanamboatra. Ny sapany rehetra eto amiko izay tsy mamoa dia esorina, fa ny sapany rehetra izay mamoa kosa dia amboarina mba hamoa bebe kokoa. Efa madio rahateo ianareo noho ny teniko izay nolazaiko taminareo. Tomoera amiko ary izaho aminareo, tahaka ny sapana tsy mahay mamoa ho azy. Raha tsy miray amin'ny voaloboka izy dia toy izany koa ianareo raha tsy miray amiko. Izaho no voaloboka, ianareo no sampany. Izay miray amiko ary izaho aminy dia mamoa be izy. Fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Raha misy tsy miray amiko dia ariana any ivelany tahaka ny sapany izy ka malazo, ary angoniny izy ka atsipy ao anaty afo dia ho may. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany indray dia taratra sady fampitandremana antsika kristianina. Ao anatin'ny lalana izay andehanantsika, fiazakazahana, pista izay alehantsika, dia misy ozy torolalana izay napetraka. Teo itsika tany am-pindohantsika dia nilaza hoe ny zavatra any ambony aloha no saina. Faharoa, rehefa misaina ny zavatra any ambony dia misy ny karazana tara-dalana izay napetraka tamintsika araka ireny fampiresahantsika ireny hoe misy zavatra telo no mitoetra. Ireny izany récapitulation tsy tokony ho adino ary tokony ho fantatra mihitsy ireny satria miasa amin'ny fiainanao isan'andro isan'andro ireny. Fa androany kosa tsika dia tena hanamafy mihitsy hoe fa maninona kay Jesosy Kristy nefa niteny an'izany sady nefany tamin'izany fotoana izany ny dikany dia tsotra ihany. Misy izany ireo tafasaraka. Tsy niteny an'izany izy raha tsisy tafasaraka. Araka ilay teneniko mombinombieny amin'ny rehefa tory any am-piangonana ireny dia zavatra lazaiko dia ilay Jaona 5:7 hoe tsisy marombaka ny ompelan-tanako. Fa izy tsy niteny kosa hoe izaho amikitra aminy raha te hiala izy. Fa io zavatra io dia zava-doza. Satria maninona Jesosy no miteny hoe raha misaraka, satria be ny tafasaraka, be no tafiala. Inona ny antony? Zavatra hojerentsika androany dia hoe fa maninona moa ny kristianina anankiray izay mba natenaina ho tsara, ho hamoa tsara no lasa mamoa fa zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Jeremia mpaminany dia efa naminany an'io any amin'ny Jeremia 2:1-2. Jeremia 2:1-2 dia milaza an'izao ilay Andriamanitra raintsika hoe izaho namboly anao ho voaloboka tsara indrindra, kanefa maninona ianao
no lasa voaloboka hafahafa. Fa maninona ianao no lasa mamoa zavatra tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra. Dikany dia tsotra ihany hoe tafasaraka amin'le faka, le sampany. Rehefa ohatra, rehefa alaitsika an-tsaina hoe misy fakana andeha ataoko hoe goavy tsara be, ka le tahony iny misy misaraka aminy, dia le goavy avoakany tsy mety ho masaka mihitsy satria lasa ohatran'ny maitso. Dia miandry azy ianao hoe ho mavo ve io rehefa elaela, tsy fantatra hoe tafasaraka io fa miantona eo, dia tsy dia mahazo an'le rano avy any amin'ny fakany. Fa miezaka mamono tenany izy, miezaka manamboatra ny tenany izy, miezaka mahazo masoandro, any ka lasa manletaka be dia maitso. Nefa ohatran'ny masaka izany fa rehefa hohaninao matsaboka be, satria izay no namantarana hoe tsy izy ity, masaka ihany ity fa tsy izy ity. Jerena le fakany, le tahony, le tapany, le tahony efa kely sisa no mitazona azy eo amin'le fototra ngeza be. Izany hoe nanome ihany le fakany fa tsisy tonga any amin'le vo fa paritaka any ivelany. Tahaka izay koa tsika kristianina, rehefa tafasaraka amin'le Jesosy ao anatinao, rehefa tafasaraka ianao amin'le fanahy masina, dia lasa ianao no miezaka mahatratra ny zavatra takian'Andriamanitra. Ianao no lasa miezaka manao an'izay mety hoe ty mety atsara, mety ho tiavan'Andriamanitra azahoako sitraka eo anatrehan'Andriamanitra. Kanefa moa hatrizay rehefa ny olona no miezaka anao an'izay mety, dia inona ny zavanitranga? Isaia 64:5, tahaka ny lamba fotsy miosindra ny fahamarinanay. Tsisy zavatra mandeha any amin'ny tokony ho izy, satria le fahamarinan'ny verin'ny olona dia mifambolena religion isan-karazany. Mamorona ny karazana religion isan-karazany dia lasa miteraka fahadisoana, miteraka fahaverezaka, miteraka zavatra tsy araka sitrapon'Andriamanitra ary tsy mamoa araka le lalana efa nataon'Andriamanitra. Inona ny anton'izany rehetrarehetra izany? Maninona no lasa namoa ny kristianina iray kanefa mamoa tsy araka ny tokony izy? Andeha ataoko hoe tsy tena izy, tena le kristianina no nanana fanapahan-kevitra ny andeha hamoa tsy izy. Fitiavanao rehefa jerenao kristianina rehetra, tena tian'Andriamanitra tokoa na ny fomba firesany na ny zavatra andeha ataony, kanefa maninona no ny vo nendrasan'Andriamanitra azy? Lasa votsy izy. Misy mpanakirotanao. Ranambavy zao teo rehefa nitarika dia nivavaka mihitsy izy hoe aoka ny fanahy ratsy izay mety misintona miteraka fanelingelenina hiala ozy. Tehiteny androany hoe misy mpamafy hafa ihany koa, misy mpamafy hafa ihany koa. Malalaka zasy ianao, efa manana le fanahy masin'Andriamanitra isika, fa malalaka isika izay tiatsika ho raisina. Ndray mandeha moa Paoly dia efa nilaza mihitsy any amin'ny Hébreu 10:15-20. Hébreu 10:15-20 any dia milaza an'izao hoe mitandremy ianareo fa misy faka mangidiny tsimoka avy eo aminareo izy, ary hitarika ny maro izy, ahatonga ny maro voaloto. Inona ny dikan'izany? Fanjakana karazan-droa no misy eto amin'izao fiainana izao. Na tianao na tsy tianao, tsisy fanjakana transition io, fa fanjakana roa mijoro mazava tsara. Fanjakan'Andriamanitra izay mitoetra ao anatin'ny zanak'Andriamanitra. Arak'ilay voalazan'ny Lioka 7:20 le milaza hoe ianareo tsy hiteny hoe ariana tsy ozy izy ny fanjakan'Andriamanitra tsy eza fa ao anatinareo. Fanjakan'Andriamanitra io. Dia ny anankiray dia fanjakan'ny Satana. Le fanjakan'ny Satana dia voalazan'ny Efesianina 2:1-7. Le fanjakana miasa amin'ny zanaky ny tsy fanarahana tahakinareo taloha izy. Izany hoe reo le fanjakana roa. Ianao hoe dia mihevitra fa hipetrapetraka fotsiny le fanjakana ray? Ianao hoe dia mihevitra fa hoe fanjakan'Andriamanitra eo anatinao, ny mission-nao dia hitarika olona maro, manana ny apôstôliny koa Andriamanitra. Dia ahoana koa ny zavatra nataon'le Satana? Manana ny apôstôliny ihany koa izy. Manana ny apôstôliny ihany koa izy, satria voalazany 2 Thessaloniciens 2:7 dia milaza hoe ny apôstôliny Satana ihany koa ohatra ny apôstôliny Andriamanitra. Mahay manao fahagagana, ary izay no mitarika ny kristianina ho voasarika, satria lasa le fiavian'ilay ino ozy izy ny tenin'ny soratra masina dia amin'ny hery lehibe sy amin'ny fahagagana.
be dia be ny manao fagagana amin'izao andro faran'izao, be dia be ny manasitrana amin'izao andro faran'izao fa tsy midika izany fa an'Andriamanitra ny mpaminany anankiray, tsy midika izany fa mpanompon'Andriamanitra ny anankiray, satria afaka mimite. Tadidio tsara fa rehefa naniraka ny apôstôly ny Jesosy lasa nandeha izy ireo, nandeha tsororo, ary ny tompo izy izy naneho ny famantarana momba azy amin'ny fahagagana sy ny fanasitrana, dia ohatr'izay koa ny imiten'ny Satana, imiten'ny Satana izy, satria Paul nanazava an'izay 2 Corinthiens 11:14, 2 Corinthiens 11:14 dia milaza hoe ny Satana koa anie mahay mampiseho an'ny tena ohatry ny anjelinina ozy mazava, vao maika le mpanompony izay nirahany dia mahay mampiseho ny tena ohatry ny mpanompony fahamarinana. Inona daholo ny antony itenenako an'izany rehetrarehetra zany? Zany dia fitariana ny kristianina hoe aiza ny positionko, satria le fitariana amin'izao fotoana izao tena mitarika ny olona ivoana any amin'ny lalany tsy fahamarinana. Tsy fahamarinana anie tsy voatery hoe io fa mandeha tarika anao hijangajanga, tsy fahamarinana anie tsy voatery hoe io fa andeha tarika anao hangalatra, fa rehefa jerenao rehefa mihaino azy ianao dia mody marina zany, mody ohatra ny ao anatin'ny tena izy zany. Ahoana moa namantaranao hoe tsy izy raha tsy fantatrao ny tena izy? Zay mahatonga ny tenin'ny soratra masina milaza any amin'ny Jaona 1:4-1 fantaro ny fanahy rehetra, aza mino ny fanahy rehetra ozy izy fa zaho toetra. Ahoana moa ny izahana toetra amin'ny fanahin'olona any anatiny any? Men'Andriamanitra lampe de poche ianao, lampe de poche anankiray no men'Andriamanitra anao dia ny Baiboly. Rehefa mandinika, za tsy mitsara fiangonana, za tsy mitsara mpanompon'Andriamanitra, fa ny zavatra fantatro fotsiny dia zavatra point anankiroa fotsiny dia efa amantaranao hoe aiza marina le tena fahamarinan'ny zavatra hoentin'ny olona anankiray. Aiza zany tena amantaranao hoe sao dia mba lalan-diso ary ty lalako ty satria tafasaraka ao anatin'ny lalan'ny fahamarinana. Voalohany indrindra amin'izao andro faran'izao, ndre mandeha mona maky Paris match, nandeha mivoaka tany amina toerana fivoahana ny olona anankiray zay dia nisy Paris match teo ambany teo dia namaky dia inona ny zavatra nisoratra tamin'izany fotoana zany? Ny tendance ny olona amin'ny l'an 2000, tamin'ny l'an 2000 manangana fiangonana, any zany ny affaire sûre, any ny affaire sûre indrindra manangana fiangonana. Point iray zay, fa maninona ny hatramin'izay nanangana fiangonana zao nisy ny fiangonana hatramin'izay tsy zay ny namaika, fa naninona ny taty aoriana ny lasa mirombarobaka daholo ny manangana fiangonana daholo satria any ny lalam-bola. Ny olona tia hita ny atao hoe miala amin'ny fahatrana. Averiko tsara, ny olona mitady moyen ialana amin'ny fahatrana satria fiangonana lehibe ny taiza azy tsy nahafaka azy tamin'ny fahatrana, ary lasa voatery nitady zay fiangonana mampanantena azy zavatra ngeza be. Tsy adala akory ny ten'Andriamanitra izay milaza Paoly any amin'ny 2 Timothée 4:3. 2 Timothée 4:3 dia hoe amin'ny andro ariana ozy izy dia tsy mahazaka intsony ny fampianarana tsisy kilema izay any Kristiny ny olona, fa mitady mpampianatra ho azy araky ninona moa filany. Inona ny zavatra ilaiko? Za zany mba te hanana trano be, tsy ny tena intéressant be fa le vao miteny le pasteur dia ohatran'ny tanteraka daholo ianao vao tonoiny hoe mahazo trano ianao rahalahy, mahazo trano ianao rahalahy, tanteraka daholo ny zavatra ataony. Nefa Jesosy ary ny teny any amin'ny tenin'Andriamanitra any firy moa izy iny, Matthieu 19:29 dia milaza hoe izay rehetra efa nafony inona ozy ny taniny sy ninona tranony mendrika ny anaraka. Zany hoe tsy nampifidy mihitsy ny tompo andeha ampitady ny olona. I Paoly mahafinaritra be ny tenin'ny Paoly, 2 Corinthiens 6:4 dia milaza an'izao. 2 Corinthiens 6:4 dia izao ny voalazan'ny Paoly: amin'ny zavatra rehetra dia mampiseho ny tenanay mahantra, fa tsy amin'ny zavatra rehetra dia mampiseho ny tenanay manana garde-corps amin'ny zavatra rehetra dia mampiseho ny tenako manana jet privé amin'ny zavatra rehetra mampiseho zay no mahatonga anahy tsy fantatra raha tsy zay hoe mpanompon'Andriamanitra. Non, zay zao dia efa amantaranao hoe fa ahoana kosa angamo tsy hoe voatahy ny fitahim-panahy, tsy fitahiana materiely. Andriamanitra tsy nampananteny ninanao nyty tany ity fa ahoana ozy izy Filipiana 4:9-10 ka hatramin'ny 7:10. Kibony ny Andriamanina ozy izy satria misaina amin'ny 7:10 misaina amin'ny zavatry ny tany izy, misaina amin'inona zavatry ny tany. Zay no ampanantenana. Kanefa ozy izy Paoly fanjakantsika
any an-danitra any andrasantsika ny mpamonjy fa tsy ny zavatry ny tany satria rehefa miresaka ny zavatry ny tany dia tafiditra ao daholo ny filana maro rehefa miretraka ny zavatry ny tany a dia ny obsession matériel zany no zavatra tsy maintsy voizina mafy or tsika etahana tsy hipitika ny saitsika hoe andeha amin'izany a fijerena ny zavatra ety ambany ity satria tsika rangeny tenenina any amin'ny Kolosiana toko 7 hoe andininy faharoa ka hatramin'ny 7 milaza hoe vonono momba ny tenanareo hoe tia tany ary sainy ny zavatra any ambony fa any ny toeran'i Kristy sainy ny zavatra any ambony fa maninona ozy aho mantsy anao hoe lampe de poche tele tenin'Andriamanitra hoe misy lakolosy a kitika hoe inona ny zavatra tena mahabe vory vahoaka be an'ity toerana anankiray ity satria ny zavatra lazainao a mahafinaritra zavatra mahafinaritra daholo ny zavatra lazainao tsisy zavatra mampiomana anao dia maninona no ny olona satria tsy fahalalany tsy Andriamanitra ny diso a tsy Andriamanitra ny diso a fa noho ny tsy fahalalany satria izay ilay tenin'i Jesosy hoe raha misaraka amiko ianareo a tsy havitanay ninona kidy misaraka aminy misaraka amin'ny teniny rehefa misaraka amin'ny teny ianao dia potak'izay ianao a tavela satria apetraka ao voalohan-darany eo amin'ny fiainanao a le pasteranao a na moperanao a na ny toriteninao za dia manoteny mihitsy be dia be ny olona za tamin'izany tory tany am-piangonana tamin'ny internet tady ametraka ohatry ny Andriamanitra satria ianao ny mpanasitrana ianao no zao mila ataonao mila zao za tsinitsinona fa raha vao mametraka ako ambony a dia mametraka idôla raindray ianao zay fa ianao a tokony ametraka ny toeranao a ho tarihan'ny tenin'Andriamanitra za dia efa resy lahatra hatramin'izay hoe izaho personnellement nahafinaritra ary isorako an'Andriamanitra hoe tsy mety nanaika nampianarina pastera satria rehefa mampianatra ny pastera ny FPMA dia tsy zakany aho satria raha vao mampianatra diso dia efa manitsy aho hoe zao ny tenin'ny soratra masina fa sao dia tsy tokony ho izay ny lazaintsika dia sorena izy farany dia lasa tseravahantsony aho satria sorena izy fa za tsy hanaraka ny fisainan'olona fa itsika manaraka ny tenin'Andriamanitra voalaza ny 1 Jean 2 verset 27 tsy ho ampianarin'ny olona intsony ianareo fa ny ositsy ny fanazy amin'ny toetra ao anatinareo no ampianatra anareo ny zavatra rehetra zay zavatra zay a no mahatonga an'le teniny hoe fataro fanahy inona io zaho toetra ny fanahy aza mino ny fanahy rehetra satria le fanahy rehetra io le fanjakana maniraka ny mpaminaniny Andriamanitra maniraka amin'ny mpaminany le fanjakana ao anatinao maniraka mpaminaniny satria betsaka ny olona vonjena iny koa en contrepartie an'izay maniraka amin'ny mpaminany ihany koa le devoly satria be dia be koa ny olona tiany anaraka azy mba fantatrao ve fa hoe any amin'ny apokalypsy 20 dia milaza hoe sambatra ozy izy izay mahatratra ny fitsanganana voalohany tsy hananany ny fahafatesana faharoa fahefana izy ny ataony Satana tiany ialao ho tratran'le fahafatesana faharoa ary tiany ianao hiaraka aminy miaraka amin'ny redrehatra afo any ianao tsy mahafaly azy mihitsy mahatonga anao hoe ioa avitra ianao ary izay zavatra izay ny mahatonga ozy amantsy hoe be dia be no fiverenan-dalana Timoty voalohany toko 4:1 any dia milaza hoe amin'ny andro aoriana ary ny zava-doza dia zao mirongatra ao anatin'le andro aoriana daholo le andro farany le zavatra rehetra ataon'ny Satana satria izay tokoa mantsy le Petera voalohany toko 5:9 hoe mierina tahaka ny linona rioana tady zay arapany amin'ny fomba ahoana nga izy moa manao mampatahotra non tsy manao mampatahotra tsy manao mampatahotra anao izy fa misarika anao hoe ato ny tena izy satria inona mahaliana anao inona moa ny tena teknikan'ny Satana hatramin'izay raha mamaky Genesis toko 7:1 tsika dia ny zavatra nolazainy Satana tamin'ny Eva Andriamanitra miteny azaka tiany io hazo io izy indray manao hoe tsy izay le izy fa mahalala ny tsara sy ny ratsy ianao raha mitovy amin'Andriamanitra ianao raha mihinana an'io dia ahoana le fahasehitan'ny Eva tsy any amin'le izay le hoe mahalala ny mitovy amina toerana man'Andriamanitra no namaika azy fa hitanao izy fa
sara mateo tia mampitianandrana satria mateo tika mahasarika amin'ny maso de lavo izy de ohatr'izay koa tsika le zavatra le alefan'le ratsy de le mahatonga anao irona liana amin'le zavatra andavanandro ohatra ny hafane le zavatra merci le zavatra tenen'ny Paoly ane ohatra mahafinaritra ihany fa tsy miteny amintsika hoe aza manao an'izany tenin'ny Paoly fa tsy teniko am'izao andro sisy zao izy aoka ozy izy ny manambady ho tony tsy manambady ho an'izay manambady ozy izy de miay an'izao fiainan'izao mba mpifaly ny vadina inona ny dikan'izany enao rehefa miay am'izao fiainan'izao de mazava tsara fa ohatran'le tenin'ny Jesosy le nanao fanoharana izy le any amin'ny Luka 9 le hoe tahaka ny namboly tao anatin'ny tsilo nalefa le teny le nandefa natsipy le vary le vo de naniry fa rehefa elanela dia ny lehibe le izy de voakejany tsilo de fanoharana an'iny de hoe noho ny fiahinany zao fiainan'izao de tsy mamoy izy tadidio tsara le tenin'le mivakitsika le tamin'ny Jesosy voalohany le Jaona 5:10 andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina teo iny le nilaza hoe zay mamoa ampitombony izy mba hamoa be kokoa fa ny tsy mamoa kosa de maninona ozy izy tapahana de arina amin'ny afo ka zay le fandrika amin'ny zavatra manjoantsika kristianina amin'izao andro faran'izao be de be ozy zany facteur raha tsy teny fotsiny hoe enjana numéro 1 de reny mpanompon'ny satana apôstôlin'ny satana miova toy ny endriky ohatra mody marina mody tena hoe ahoana mandiny tena mantsy hoe nisy hitako tamin'ny YouTube zay de ny zavatra ataon'le pasteur asiny mandoha vola eraky ny altara le olona de tsy mandray an'le monnaie Jesosy fa le ravina le billet foana de zay le hira Jésus n'aime pas le monnaie Jésus n'aime pas les monnaies zay de ny olona sady mihira mitondra le liasy de izy mandindy manitsakitsaka le vola mandihy manao va-et-vient eo marina matsy mikoson'le vola efa angamba ataontsika 10 cm fa inona ny zavatra mitranga za milaza aminao fa tsy miverina tsondra ny olona reny raha ohatra ka tsy nitombo volany nanao an'izay fa satana ny ao ambadika satana no mitahy azy ny fitahina tsy amin'Andriamanitra ihany fa satana koa afaka mampitombo ny opelantanany satria raha tsy zay tsy nalaina fanahy Jesosy le araka ny Luka 4 miakofy eto aminahy ianao meko anao zao fanapahany izao zany hoe rehefa manaiky anao manaraka an'le dogme manaraka an'le apôstôliny afaka ataony tsara mihitsy manam-bola avo eny de efikasy be mihitsy ao aminay fa mitahy Andriamanitra kanefa rakofana zavatra maizina ianao de faly ianao satria voatahy ao mihitsy zany le Andriamanitra kanefa le lalam-pamarinana nlaozanao ny Andriamanitra ozy kibinozy izy ny Andriamanitra zay voalazan'ny Filipianina 4:7 ary fahaverezana tapoka ho an'ny tenany rehefa milaza aminao teny aminao hoe mandehana amin'ny fiangonana anankiray ka rehefa mandritry ny séance inefatra tsy mitory afa-tsy zany izy fa tsy mitory lakile hoe ahoana ny azahoako mba tsy rahateny enlèvement elao tao miela tao ianao aza miraraha zay ambiance hoe ao aminay ane ka misy 5 000 ao aminay ka misy 10 000 tsy ny 10 000 tompoko no any an-danitra fa ny Matthieu 2:20 milaza hoe maro no antsoina fa vitsy no fidiny rehefa tonga ny andro anankiray de ona vao tonga saina nakaiza daholy satria le lalana tsy izy no nizoranao tadidio tsara fa lalana malalaka no hainy devoly atao lalana malalaka no nisariany devoly anao lalana malalaka tadidio tsara Paoly ty anankiray zaho tsy hanonona anaran'olona tsy hanonona fiangonan'olona fa tsotra ny zavatra resahako aminao androany Korintianina 1:7-9 ka hatrany amin'ny 20 zao voalazan'ny Paoly hoe raha mitory ny filazantsara de maninona ozy tsy asiko fidedava mbola raha mitory ny filazantsara aho dia tsy asiko fidedavambola tadio tsara fa le olona manana 10 000 20 000 fidèle ao amin'ny fiangonana fatorany zareo amin'ny DVD sy ny CD volume 1 jusqu'à volume 1000 rehefa tsy mahatratra amin'ny volume miraty volume ray anao de fa mahazo pake anao ampiangonana tavela ianao zany fa lozanao le fampianarana nefa Jesosy mihitsy no laza ny Matthieu 7:15 de nolazan'izao Jesosy hoe mandehana ozy izy tsanganony maty sitrano ny marary satria nareo fa nahazo maimaipoana dia manomeza
mahimaim-poana. Zay natonga ny Paoly hoe tsy asiako fidediavam-bola re, dia zay mahatonga miteny aminao androany hoe ianao zay mandre ahy, zay mandre an'izao tontolo izao, ampitiavana ho teneniko fa tsy fitiavako ny fiangonana misy anao, fa manana lampe de poche iray lehibe ianao ampelantananao. Le tenin'Andriamanitra tsy ampivalam-parantsika ny fotoana andeha amoahako anao ny hijerevanao hoe toerana lalana diso ve ny alehako sa ao anatin'ny lalam-pahamaritrinana. Maninona azao tsy miteny aho izany marina, hifonako eo anatin'Andriamanitra raha manana eritreritra an'izany tsy manana eritreritra an'izany aminao efa taona nitazonako fiangonana, tsy naka ariary aza, tsy nasakory aho nanaka hoe andeha karamana lasantsiko ary, fa zara mahimaim-poana ny olona hafa raha no maka vola eo amin'ny toerako, fa za kosa dia nanao ampitiavana satria tenin'Andriamanitra ny ahy no ancré ao anatin'ny foko hoe nahazo mahimaim-poana dia mizara mahimaim-poana. Lozako ozy Paoly raha tsy mitory aho, lozako, efa nanozona tena izy lozako raha tsy mitory ny filazany tsara satria nahazo mahimaim-poana. Ka te hiteny androany hoe fa maninona ny olona anankiray kristianina iray tafasaraka satria lasaka amin'ny manaraka tsy le zavatra tiany tompo ataonao, ny mizoranao any amin'ny famasinana sy ny fahatanterahana. Tanjonsika dia roa ihany no anytanjonsika natitsika na tsy titsika. Petera voalohany toko voalohany 5:12. Sao voalaza amin'ny Petera, aoka ianareo ho masina hozy Jehovah satria masina. Dia faharoa Matthieu toko 5:7. Aoka ianareo tanteraka tahaka fahatanteran'ilay rainareo any an-danitra. Reo zavatra rehefa tsy niteny mihitsy hoe aoka ianareo anan-karena ety amin'ny tany, aoka ianareo no azo ny mandoava aty amiko ny fahafolo-karena mba omeko anareo ny tambon'izay, satria Malaki 3:10 dia milaza hoe zaho toetra, tsisy zana toetra intsony Andriamanitra rehefa ao anatinao, efa nitahiny amin'ny fitahany mpanahy rehetra ianao, aza mety harebireben'ny olona fa milaza aminao aho hoe be dia be ny mankany amin'ny fahaverezana, satria ny fanarahanao an'ireny olona ireny ange tsy midika hoe tsy tian'Andriamanitra ianao tian'Andriamanitra ianao fa nilavinao le tenin'Andriamanitra fa narahanao le tenin'le olona. Ahoana Jesosy Luka 5:7 izay maka izy izy raha jamba mitarika jamba makany anaty lavaka izy, tsisy an'izany jamba matarika olona andeha ho ary amin'ny fahaverezana, satria le mpitarika ary nefa ringana ny oloko no tsy fahalalany, ka vao mainka le olona ento koa ringana ihany koa, satria le tsy fahalalany ray no entin'le ray dia miara mifampitarika dia makany amin'ny fahaverezana. Tsy afaky ny teny mihitsy aho hoe ka zany ty bean'Andriamanitra mahatonga atao no nandehanako tao fa noho ny tsy fahalalako micomprendre angamba Andriamanitra tsisy fizahan-tavan'olona eo amin'Andriamanitra, tsisy an'izany. Zay manao tsy marina dia dia mandray araka ny tsy fahamarinany. Be dia be ny olona milaza hoe Andriamanitra manko fitiavana, Andriamanitra mantsy be famindrapo be famindrapo tokoa izy tamin'ny nanavotany ianao, fa tsy hamindra-fo aminao kosa izy raha nanome taratasy lavabe nisolata amin'ny mpaminany maro ireo mba hianaranao, mba hahatongavanao any amin'ilay tanjona, ka tsy hoe examen io ka misy repessage, non, tsisy an'izany io, fa matoa napetraka iny dia mila arahana. Jesosy efa nametraka tsara, efa fantatra zao fa Maria sy ny izy 12 lahy no mitady azy ao an-tokotany, dia mbola nilazainy hoe Luka 9:1-20 tamin'izay fotoan'izay nampianatra Jesosy tamina toerana ray, dia taraiky izy ny reniny Maria reniny ilay mpianany, ny fampianarana efa nanomboka, dia aveo nisy anankiray ny teny taminy hoe tompo ao ivelany miandry anao ny rahalahinao sy ny reninao. Tian'ilay olona tenenina hoe ho ampandrosoana ve izy, tsy te déranger Jesosy koa izy ndany ianao mivoaka mijery an'ilay rahinao sy ny reninao, fa tonga dia nazava ny teniny ozy izy hoe rahalahiko sy ny reniko dia reto ozy, préciser tsara mihitsy, reto zay mihaino ny tenin'Andriamanitra ary mankatoa azy, mihaino ny tenin'Andriamanitra. Ka ahoana moa le olona manaraka an'le mpampianatra diso, dia hieritreritra venao hoe ireo zany mankatoa le teny diso ve dia ho akasitrahan'Andriamanitra? Tsia, ringana ny oloko no tsy fahalalana ozy leo zay akato. Ry hava malala ao amin'ny tompo, amarana ny toriteny sady mety masika le toriteny, fa na hoana ho anao mila mijoro zasy ianao, tsy adala mihitsy ny Baiboly miteny ny Josoa toko 1:5 hoe raiketo am-ponao ny teny, sainsaino andro manalina. Inona ny anton'izany? Mba hatonga anao tsy voafitaka. Ary maninona ozy izy
i Paoly any fampianaran'ny farany mba tonga anao any amin'ny fahalebiazan'ny Kristy any amin'ny Efesianina 4:7 17-20 dia izao no lazaina mandra-pahatonga antsika amin'ny fahalebiazan'ny Kristy miteny tena mahafinaritra be mba tsy ho ailangilan'ny fampianaran-diso isan-karazany intsony ianareo. Matoa miteny an'izany izy ry rahalahy sy ranabavy dia misy izany ny fampianaran-diso. Tsy afaky miteny amiko ianao hoe io kosa manenjika fiangonanay na io kosa kay mialina pasteranay olona manana 4 be dia be sady misy garde-corps mialina io. Tsy problemako ny tômôbila anananao tsy problemako ny garde-corps anananao fa ny problemako ny fanahinao sy ny fanahin'ny olona hoentinao. Zavatra anankiray amaranako ny tenin'Andriamanitra dia zao hoe aza miala amin'ny fampianarana tsisy kilemy ianao dia le tenin'Andriamanitra izay mahery ary tsara hitoeranao mandra-piveriny Jesosy eny amin'ny rahaon'ny lanitra. Amen. Andriamanitra ray ry anay tokoa ary manaky hoako ao anatin'ny fonay sy ny sainay fa mila mieritreritra tokoa izahay. Be tokoa no fampianarana hitanay na amin'ny internet na ny ivelany ohatran'ny mariny izany fa ny zavatra fantatray sy azonao antoka dia hoe ny satana no mahatonga anay kamo amaky fa mihevitra izay hoe fianonan'ny hafa no ampo anay kanefa diso izay ny amin'izany. Aoka ianao Andriamanitra ampitoetra ny fanahinao hatrany. Aoka ianao Andriamanitra no ampizotra anay amin'ny lalam-pahamarinana ara-Jesosy amin'izany izahay izany dia ho voninahitra ny anaranao amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo sy Mpamonjy nanaovana izany vavaka izany. Amen.